Mbola ambany dia ambany ny tany fifandraisantsika amin'izareo amin'ny resaka ara-barotra satria araka ny resahany teo dia eo amin'ny $300,000 eo ihany. 30 ans de relations diplomatiques, mais toujours aucun accord commercial bilatéral. C'est le constat qui s'impose entre Madagascar et la Colombie, qui ont officiellement établi leurs liens le 15 juin 1995. C'est alors que la Colombie a développé une stratégie de coopération sud-sud, Africa Strategy, visant à renforcer les liens avec l'Afrique et à accroître sa présence dans le continent. C'est dans ce contexte que ce vendredi 29 août 2025 s'est tenu à la Chambre de commerce et d'industrie d'Antananarivo le Business Forum Madagascar-Colombie, rassemblant les acteurs du secteur privé malgache avec la délégation colombienne, menée par la vice-présidente de la Colombie, Francia Elena Marquez Mina. Ny programan'ny zareo ny fionana amin'ny firenena afrikanina maromaro izay efatra no notsidiany nanomboka tany Mozambika, Ethiopia, tsika eto Madagascar ary ho an'i Nigeria izy. Izao fahatongavany eto zao dia midika ny fahavononany zareo hiara-hiasa amintsika amin'ny resaka ara-barotra, ny fizahantany sy ny asa tanana, ny amin'ny resaka fambolena ary koa ny resaka kulturaly. Vonona dia vonona izy ireo ary nandritra ny fandehanany tany Ethiopia dia efa niresaka tamin'ny firenena Ethiopiana amin'ny hanatsarana ny fivezivezena na ny connectivité aérienne, eo ihany koa ny resaka ara-barotra sy ny connectivité maritime. La Colombie, avec un PIB de 418,5 milliards de dollars en 2024, affiche une économie robuste, largement portée par des secteurs dynamiques tels que le commerce de gros et de détail, les transports, l'hôtellerie-restauration, l'agriculture et les activités de loisirs. Cependant, malgré cette prospérité et des relations diplomatiques établies depuis 3 décennies, les échanges commerciaux avec Madagascar restent pour l'heure très limités. C'est ce qu'a souligné la ministre du Tourisme et de l'Artisanat. Zareo mbola ambany dia ambany ny tany fifandraisantsika amin'izareo amin'ny resaka ara-barotra satria araka ny resahany teo dia eo amin'ny $300,000 eo ihany. Zany hoe vokatra kasaka sy resaka confiserie, resaka bonbon izay azontsika hatsaraina. Raha amin'ny resaka fizahantany dia fantatra antsika fa any amin'ny 17 millions de touristes no mpizahatany any Colombie ary izy ireo dia anisan'ny firenena manana fizahantany maharitra ihany koa sy natoraly. Izany traikefa zany ihany koa dia afaka iarahantsika miasa amin'izareo ifanakalozana hevitra amin'izareo ary ny fanindranantsika ihany koa ny vokatra asa tanana malagasy any amin'ny Colombie. Ho hatsaraina ihany koa araka ny resahany teo ny resaka douane na ny abatseranana izay mbola iresahana izy ireo ihany koa amin'ny Union africaine mba ahafahantsika misitraka ny hoe fifanarahana samby atsimo na ny sud-sud coopération hanatsarana an'izay varotra zay.